Andriamanitra ny resantsika afatra amin'izao maraina izao dia araka izay hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Matio toko fa 4:20 ny andininy voalohany hatreo amin'ny andininy fa 4:10 nolohevitra banjinitsika amin'ity volana jolay ity ary mamarana azy antsika androany iorenana amin'ny finoana ny fanompoana androany ny alahady farany amaranantsika izany lohevitra izany ary afatra maro iavana ny fanoraisitsika nandritra nyity volana jolay ity raha ambara vetivety riavana momba nyity filazantsara ny Matio ity dia mampiasikasina ny mahamesia ny Jesoa ary tena izingizinan'ny Matio zany fa Jesoa no Mesia mitondra famonjena sy fanavotana ho an'ny olona ary antoka anankiray andraisan'ny olona ny fiainana mandrakizay izany Mesia izany anankiray ry havana antsoina hoe anarana zany no resantsika raha ohatra jerena hoe Matio io anarana Matio io araka ny voalazan'ny mpandinika dia hanarana nomeny Jesoa azy rehefa nanapa-kevitra anaradian'i Jesoa fanontena anarany dia ilevy ary zaniky Alfeo dia eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany dia ny hevitry ny anarana ihany koa dia omenantsika ny hoe inona moa ny dikany teny hoe Matio Matio dia ny dikany fanomezan'i Jehova na ny mpandinika sasany dia misy miteny hoe matanjaka mitomban-dala ny asany dia mpamory hetra ny mpandinika ry havana dia nanambara fa tsy dia ao anatin'ireo mpamory hetra re mpanefoefo be zany i Matio fa azo lazaina hoe nanana ihany satria fantatsika tsara moa zany asan'ny mpamory hetra zany dia miresaka raharam-bola ara-panjakana ka dia tapa-kevitra zany rehefa nantsony ny tompo izy teo ampamorin-ketra hanaradian'ny tompo izy hitataratra amin'ny bokyny soratany ry havana fa i Matio dia fatra mpanaja ny lalàn'Andriamanitra fankatoavana zany lalàn'Andriamanitra zany teo amin'ny didy samihafa zay napetraka teo aminy raha momba ny boky ndray no resantsika ry havana dia manambara araka le voalaza teny hoe fankalazana ny Jesoa ho Mesia ambony indrindra sy ajaina dikan'izany raha teo amin'ny judéo-chrétien na ireo jiosy ny ova ho kristianina dia azo lazaina fa andry sy tohan'ny finoan'ny kristianina jiosy kristianina iorina amin'ny tompo ny antony nanoratana an'izao boky izao ary ny zavatra rehetra nambarany Matio ao anatin'ilay boky dia fampiorenana zay finoana ny Jesosy Kristy zay ilay Mesia ilay Kristy ilay mpanavotra ilay voaositra hamonjy izao tontolo izao marina fa natao hoe boky voalohany ao amin'ny filazantsara ary sokajiana ao anatiny atao hoe boky synoptika ity bokyny Matio ity fa nandray loharano avy tamin'ireo mpiara-miasa indrindrandrindra tao amin'ny Marka sy Luka no nanangonan'ny Matio an'izao petrakevitra samihafa zay nambarana ao anatin'ity boky ity dia tanteraka zany ary manandanja sy mavesatra eo amin'ny famporenana ny finoana kristianina ny zavatra ambarany ao anatiny mentsika lohahevitra anankiray ry havana ity perikopa ity androany ankoatrany hoe le lohahevitra imbonany efitsika mamanontolo fa omentsika lohahevitra ity Matio toko 4:20 ity dia ny hoe ny mahazava-dehibe ny fanjakan'Andriamanitra ny mahazava-dehibe ny fanjakan'Andriamanitra mizara anankiroa zany io tenin'Andriamanitra io ny andininy voalohany hatreo amin'ny andininy 2:20 dia asehon'i Jesoa ny fandravana ny Jerosalema
zany hoe entina ilazana zany fa tsy misy vato avela isy fanongoa etika tsoravana. Entina ilazana ihany koa zany fa ho avy ny tompo ka handrava zay rehetra ratsy rehetra eto amin'izao tontolo zao, ho ravana tsy apetraka intsony. Ny faharoa, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo, dia ny maneno vokatra ny fanompoana natao sy ny fampanantenana nomeny Jesoa ny olona zay maharitra amin'ny fanaran-dia azy. Ndeo ry havana ho jerentsika tsirairay ro eo lohevitra zanak'evitra anankiroa reo. Ny voalohany dia ny mahazava-dehibe ny fanjakan'Andriamanitra dia mandrava izay rehetra tsy mety. Tarafitsika zany eto amin'ny andininy samihafa zay manomboka eo amin'ny andininy voalohany hatreo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Misy reto toe-javatra reto ry havana, ny zavatra mitranga hita raha mandinika tsara tsika amin'ireo zavatra mitranga sy miseho reto, dia feno fahotana zao tontolo zao, feno faharatsiana zao tontolo izao amin'ny fiavian'ny tompo na mialohan'ny fiavian'ny tompo dia tsy maintsy ho ravana reo zavatra samihafa zay tsy mety reo. Hita taratra ao anatin'izany ary mampitandrina ny tompo eto ny amin'ireo zavatra mitranga. Inona avy moa re karazan-javatra zay mety ho hitatsika ry havana ary miseho amin'izao andro hitatsika izao, ary tsika angamba mahafantatra tsara zany hoe miaina ao anatin'izany. Zany hoe ny tompo dia tena manambara fa mialohan'ny atongava ny andro farany tena farany. Zany hoe ny vanim-potoana misy atsika zao dia vanim-potoana ny andro farany, hitrangan'ireo zavatra samihafa zay mipoitra, zay heverina fa tena tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny ankabeazany. Ary zay ny mahatonga ny tompo mampitandrina. Ny mpianatra moa nanatona ny Jesoa manginginany hoe, araka ny hitatsika amin'ny andininy fahatelo tapany farany manao hoe, lazao aminay zay andro atongavany zany sy zay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperana zao tontolo zao. Tena nanakotsakontana amin'ny mpianatra ny fisainana sy ny fieritreretana hoe raha zao zavatra mitranga ambaranao zany oviana moa zany no tonga. Ahoana ny famantarana zay apetraka anao? Ny tompo moa tsy nilaza hoe amin'ny daty sy ny fotoana zay niaviany, fa ny zavatra nambarany dia ny famantarana. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, mitandrema fandao isa mitaka anareo fa maro no avy amin'ny anao raoka hanao hoe zany ho Kristy, ka maro no voafitany. Ary andre ady sy filazana ady ianareo koa mitandrema, azo matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Reo ry havana, raha tsika mandinika zao hoe efa misy ve reo zavatra lazain'i Jesosy sa tsisy? Efa misy. Isy firenena iady amin'ny firenena, misy sa tsisy zany? Misy ny mpamitaka ny mpaminany sandoka, misy ve sa tsisy zany? Mampitandrina ny tompo ry havana. Fantaro ny zavatra rehetra ka zony mafy zay tsara. Miorena tsara, aza miova. Fantaro ny fanana avy amin'Andriamanitra zany na tsy avy amin'Andriamanitra. Ny zavatra mitranga ary mety ho azo eritreretina, mety misy irika idirana zany toe-javatra zany ao anatin'ny fiainam-piangonana, ao anatin'ny fiainan'ny ankonana, ao anatin'ny fiainantsika mianakavy tsirairay avy. Mila mamantatra atsika ka mitandrina tsara amin'izay ambarany Jesosy eto hoe tandremo. Dikany hoe tandremo dia mampitandrina amin'izay zavatra mety hitranga. Mety miseho amin'ny endrika samihafa zany ry havana, zany toe-javatra zany. Fa isika efa nomen'Andriamanitra ny fanahany, efa tafiditra ao anatin'ny finoanan'Andriamanitra ka tokony hay hanavaka tsara ny vary sy ny tsy farifary, ny mety sy ny tsy mety. Ary zany ny antony lana finoana ry havana, zany ny antony fanekena ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy ao amin'ny fiainana. Avelao ny tompo hanjaka ao anatinao,
Ary rehefa mandray ny fanan'Andriamanitra ianao afaka mitandrina sy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra arak'izany. Tohizan'i Jesosy ihany ry havana ny fampitandremana. Ireo zavatra mitranga ireo dia toa manambara fa efa nkaiky ny farany. Vanim-potoana tokony azahoantsika mandinika miorina tsara ho amin'ny tompo zao ka hanatanteranao ny fanomponao araka ny sitrapon'Andriamanitra, hanarinao zay mety ho ratsy rehetra fa ho avy ny andro ry havana. Raha tonga Jesosy amin'ny ranolanitra handrava ireo zavatra tsy mety rehetrarehetra, mila mitandrontsika sao dia tafiditra ao anatin'ireo zavatra ireo no hataontsika eo amin'ny fiainana. Sao dia isika ny kristiana mpanompon'Andriamanitra indray no idiran-doza avy amin'ny tsy fitandremana amin'ny zava-misy eo amin'izao tontolo zao. Dikan'izany mila mahay manavaka tsara sika ka manaraka hoe inona ny tokony atao ary inona ny tokony ho lavina ary tsy maintsy ho lavina eo amin'ny fiainana manoloana ny fanompona zay ho tanterahana. Zao nefa hoy ny tompo ato hoe zany zavatra zany tsy maintsy ho tonga na tiantsika na tsy tiantsika ry havana. Ho izy zany mpaminany samboka zany, izy firenena iady amin'ny firenena, izy ny fankatsiahana ampinoana mitranga amin'ny zavatra endriny samihafa. Ary zavatra iainantsika amin'izao andro iainantsika zao dia mitondra antsika ho amin'izany. Fa zao ny tompo dia miteny hoe aza matahotra. Raha mandinika ny baiboly tsika ry havana, manomboka avy any amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy, dia mahita ianao fa miverina 5:7 zao teny hoe aza matahotra. Dikan'izany isana fantotry ny tompony miady atrehanao, hain'Andriamanitra ny zavatra tsy maintsy atrehanao ka mampahery anao Andriamanitra amin'ny asa fanompona samihafa zay nekenao eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zay herin'Andriamanitra miasa ao aminao zay no azahoanao manohatra amin'ny andro mahory. Raha somary mitsambikina kely tsika ao ambanimbany ao mamarana azy dia zao hoe ireo zavatra mitrango ireo dia fiandohan'ny fahoriana. Ndao tsika isaintsaina kely zao zavatra mahazo atsika zao ve mbola fiandohan'ny fahoriana, dia ahoana ny fahoriana raha tonga? Raha tena ao anatin'ny fahoriana maro ntsika, manahoana ny finoantsika, manahoana ny herintsika zahoana miatrika an'izany? Mila ny Jesosy anao ry havana, mila ny herin'Andriamanitra miasa ao anatinao, azahoanao mijoro fa mpanompon'Andriamanitra anao ary nametrahan'Andriamanitra niraikitra amin'izany asa zany. Fa aza matahotra, matahotra ve tsika? Matahotra ve tsika amin'ny zavatra mitrango zao mbola fiandohany zao fa inona tsy mampatahotra atsika? Ny tompo no miteny aza matahotra. Fa ino sa mombanareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperany zao tontolo izao? Aza matahotra, minoa fotsiny ihany. Tenin'Andriamanitra zany aza mieritreritra zavatra hafa. Ilay finoanao anatinao hoentinao miorina ao amin'ny Kristy. Dia zao ny tenin'Andriamanitra, sady filamatra ntsika efitsika ema raha teo zany, miorena tsara, aza miova, mavitabe amin'ny asany tompo, fa tsy foana tsy akory ny fikelezanao aina ao amin'ny tompo. Reo zavatra reo ry havana mbola misy ihany koa izay mbola voalaza ato fa ny fotoana moa manampetra dia ho fintipitinika ihany ny zavatra mbara ao anatiny. Fa ijeran'ilay fizarana faharoa isika. Ny fizarana faharoa izay manambara fa maneho ny vokatra ny fanompona natao Andriamanitra. Zany hoe ho antsika zay manana faharetana amin'ity fanompona an'Andriamanitra ty, afaka miatrika ireo zavatsarotra samihafa maharitra amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Tsy ho foana ry havana ny fikelezantsika ianao amin'ny tompo
ary zay no mampirisika atsika hanompan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Io anjara fanompona zay omeny tompo anao eo. Zao ny voalaza amin'ny 19:10 fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Tsy mila miembotra. Zao ny fampahirazana omena antsika ry havana. Fa isika tsy nomena fanahy osa fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononany tena. Mila maharitra isika. Ino moa ny dikany hoe maharitra? Ao anatin'io misy ny hoe miaritra, misy ny mafy ao, misy ny azo fijaliana ao, misy zavatra samihafa zay mety ho zakainao, ho atolotsy ny olona eo amponjy ianao, ho asiny zao teny ratsy zao ianao, ho aratsiny ianao, ho teneniny ratsy ianao, no ny amin'ny Kristy. Fa hoy ny Tompo hoe matokia fa za efa nandresy zao tontolo izao. Ry havana malala, misy fampanantenana ao anatin'ny fiaretana omen'Andriamanitra antsika. Ary zany fanantenana omen'ny Tompo zany nazahoantsika miaritra, maharitra amin'ny fanompona azy isanandro, isanandro. Hoy ny Tompo ato hoe ary hotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny fanjakana ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany. Mbola misy fotoana zay azahoantsika manatanteraka ny asa fanompona, aza variana amin'izao zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao, fa mijerena Jesosy Kristy ilay tompony finoanao, ataovy ny asa zay nanorahana anao. Zarazarena samihafa ny fanomezam-pahasoavana, fa ny Tompo dia ray ihany. Zarazarena samihafa ny fanomezam-pahasoavana, fa ny fanahy dia ray ihany. Manana ny fanahin'Andriamanitra isika, ary no hamasin'Andriamanitra ao anatin'izany, ka mandehany hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tanterao ny fanompoanao. Tsy ny fanompoan'ny hafa no ataonao fa ny fanompoanao. Inona ny anjara fanompoana zay nataon'Andriamanitra ho andraikitrao, ho asanao. Androany moa ry havana, andro anankiray lehibe eo amin'ny sany efitsika misy famoahana ao Antsamanitra ao androany, famoahana pasteur, famoahana mpampianatra zay hiasa amin'ny sany efitsika samy manana ny andraikiny, ary sika ihany koa eto manana anjarany amin'izany. Inona ny antony antsoin'Andriamanitra anao ka nampanantenan'Andriamanitra anao ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay? Fantaro zay. Aza manao bengy magnano matso, misalovany ny asan'ny sasany. Misy olona manana an'izany fomba zany. Ny raha nirahana anazy tsy ataony, ny raha nanirahana rafany ray pingapingana ataony. Izay nanirahan'Andriamanitra anao no ataovy, ary zay no andraisanao valina avy amin'Andriamanitra. Ry havana malala, ny olona rehetra dia samby hotsarain'Andriamanitra amin'ny asany avy, na tsara na ratsy. Ka fantaro ny asa napetrako ny Tompo aminao mba ho asa tsara ao amin'ny Kristy izany, ka azahoanao homendrika ka raha tonga ny Tompo amin'ny andro farany, rehefa naharitra tamin'ny fahoriana ianao, izy no hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, ka atonga anareo hanana zany fiainana mandrakizay. Fintiniko ry havana ny zavatra voalaza teo amin'ny fomba pratika ny amin'ny tinako azy. Andriamanitra manam-pahefana ny ravany ratsy rehetra zay miseho, ary misy farany zavatra rehetra ny mpanakanto anankiray zay. Zavatra rehetra misy farany. Aokitsika kristianina mba anana mpiafarana amin'ny zavatra tsara, ka itenena ny Tompo aminao hoe ry mpanompo tsara, natoko tamin'ny kely ianao ka ho tendreko mpanapaka amin'ny be. Midira amin'ny fanjakana zay vovoavoatra eo anao, fa tsy maintsy miaritra ry havana. Mila mitandrina ihany koa ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao, mitandrema amin'izay milaza azy ho masina, zay mety mitondra anaran'i Jesosy, nefa misy ihany koa endrika ny asany maizina ao anatiny. Mila mahay mamantatra
fantarantsika, fantaro ny zavatra rehetra zony mafy zay tsara, zay olona miteny aminao, zay mampianatra anao mitenin'Andriamanitra, fantaro avy amin'Andriamanitra ve zany fampianarana zany. Ahoana ny ambaran'ny soratra masina, ary ao foana ny référence ho raisintsika rehefa misy olona miteny aminao dia ampitao ao amin'izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra marina ve zany zavatra. Eo amin'ny asa ihany koa ianao mahafantatra Jesoa ilay Mesia mitondra fanafahana, mitondra fandravana amin'ny tsy mety rehetra, ary eo amin'ny sampana fifoazana na eo amin'ny fiangonana reavana dia io fahefan'Andriamanitra amin'ny maha-Mesiany Jesoa io nentina mandrava ny asan'ny maizina sy ny satana rehetra, ka zahoana mandidy sy mandroaka zay mety asan'ny maizina zay mangejany olona, ary inona zahoana famonjeny. Ka eo anatrehan'izany reavana dia zao misy amboadia mitafy lamban-janak'ondry ka miorena tsara tsika, fantaro ny zavatra rehetra, fantaro zay ambarana, fantaro zay mety ho asa ataony, mitondra inona aminao ny zavatra ambaran'ny olona aminao. Ho avy ny andro atongavan'ny Tompo amin'ny ranolanitra, aza variana amin'izao fiainana izao ry havana, ary araoty ny andro azo anaovantsika fa sarotra zao fiainana izao. Zaho sy ianao raisiny andraikitra, toriny filazantsara, fa ambaran'ny Tompo fa tsy maintsy ho torina ny filazantsara, zay vao tonga ny farany. Amin'izao fahavelomantsika zao nanirahan'Andriamanitra anao hitory ny filazantsara, hijoro vavolombelona, ho hitan'ny firenena, ho hitan'ny zao tontolo izao fa mpanompon'Andriamanitra anao, zay efa nirahan'Andriamanitra hitory zany filazantsara zany. Mety hiteny anao hoe zany e ka tsy mahay mitory teny, jere tsara ny Mosesy irahan'Andriamanitra navotra ny zanak'Israely Mosesy, fa hoanao izy mifona aminao Andriamanitra ao, fa za votsavava tsy mahay mandateny tahaka zao. Tsy fialana amin'ny asan'Andriamanitra nirahany Tompo anao zany, fa mandehana amin'izay aniran'Andriamanitra anao ka ataovy ny asa, fa Andriamanitra Tompo ny asa, ary izy manam-pahefana amin'izany. Maniraka anao aho mba hanavotra ny zanak'Israely. Ry havana malalo, fa isika ny vavolombelon'ny Tompo amin'ny andro farany ratsy reraka. Za sy ianao zao, ianao le mino an'Andriamanitra zao, ianao zay nomen'Andriamanitra fahefana zao, no vavolombelona eto amin'izao tontolo izao, fa nanaradian'ny Tompo ianao, ary nanambara zany filazantsarany Tompo zany amin'ny olona rehetra eo amin'izao tontolo izao, ka ho hita miariary ny asanao na tsara na ratsy. Fa ny zava-dehibe dia ny fanarantsika ny Tompo amin'ny zavatra tsara sy fanaovantsika ny asan'Andriamanitra arak'izay. Dia zao hoe raha tsy reraka sika andray ilay satroboninahitra ny fiainana avy amin'Andriamanitra, zay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny, ny orena tsara, aza miova mavitabe amin'ny asan'ny Tompo. Fa ny olona rehetra dia nataon'Andriamanitra hanananjara amin'izany fanompoana izany ry havana, ka dia mampahery antsika rehetra amin'ny anaran'izao tenin'Andriamanitra zao mba hahatonga antsika ho mpanompon'Andriamanitra matoky eo amin'ny andraikitra sy ny asa izay nasain'ny Tompo. Matokia fa miaraka aminao Andriamanitra, ho lolalana sy votolalana anao, hanome fahefana anao, aza matahotra, matokia fa za ihany ty hoy ny Tompo. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, fa ho antsika ny faherezany. Amen.